Alady fafolon'ny volana fasivin'ny volana Jona manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ato anatin'ny fandarana mahery ary asainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny fandarana mahery dia hitondrana aminao ireo vokataloha maro samihafa nandritra ity herinandro ity. Ety am-piandohana dia tsara ny milaza amintsika mpijery dia manambahiny ihany koa ny fandarana mahery amin'ny alalan'ny namana mpanao gazety Clément Rabary izay anisan'ny mikarakara fanatanjahantena ihany koa jeu corporatif moa ny ahafantarantsika azy. Mbola hiverina amin'izay tsika rehefa aveo fa anomboana ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny tontolon'ny baolina kitra fiadinan'ny tompondakan'ny ligy Analamanga andro fa 7 voatanan'ny Ajesaya ohatrany ohatra ny tana formation tetsy Mahamasina. Voatanan'ny Ajesaya ady sahala ohatrany ohatra ny ekipan'ny tana formation io tolakandro io tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Azo lazaina fa vokatra nanamarika ny andro 7 ity fihaonana teo amin'ny Ajesaya sy ny tana formation ity. Tana formation moa dia vao avy nandrombaka ny amboara ho an'ny ekipa tompondaka taty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana herinandro lasa zay. Ny aleon'io kosa dia nanamafy ny larana voalohany vonjimaika izay misy azy ny ekipan'ny Aisadema rehefa nandresy ny ekipan'ny Kosfa tamin'ny isa 2-0. Torak'izany ihany koa ny ekipan'ny Saint-Michel nandritra ny fihaonana izay natao ny andron'ny asabotsy teny voaka ho mpandresy tamin'ny isa-tokana ray nohatra nanoloana ny Kospenina baolina tafiditra bila teo amin'ny minitra fahafito. Minitra visitory inzay nefa dia nahazo karatra mena ity lohalara ny Saint-Michel ity na dia teo aza nefa izany fahampiana izany teny ambony kianja dia tsy navotsitry ny ekipa naparobe ny isa 3 ahafahany mitazona ny larana faharoa. Tamin'ny isa 2-0 kosa no nandavony ny ekipan'ny EFC ny Ezami ny alohan'io. Ny ekipan'ny commune izay mbola tafajanona eo amin'ny larana faha-7 aoriana ny tana formation ihany. Ary farany dia nisaraka ady sahala iray noray ny ekipan'ny United FC sy ny Vesta Team tany Carion. Efa somary hita taratra ihany kosa araka izany ireo ekipa 7 hiatrika ny poule des as.